Ao amin'ny pejiny Jeannot Ramambazafy, Addis Abeba Dar es Salaam Antananarivo ny filoha Andry Rajoelina sy Ramatoa Victoria Coacoa intelo ny aona. Teo ankilan'ny andro faran'ny fivoriana tsotra fa 7-30 ho an'ireo mpitondra firenena sy mpitondra afrikana mivondrona amin'ny firaisambe afrikana. Dia ny aona indray tamin'ny Ramatoa Victoria Coacoa ny filoha Andry Rajoelina. Napampanjakana hoe avy ny 9 Desambra 2024 no raisin'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina ny delegasion'ny banky iraisam-pirenena. Notarihany Ramatoa Victoria Coacoa ny filoha-lefitra ny fitantanana faritra atsinanana sy atsimon'ny Afrika. Dar es Salaam mataon'izany fivoriana tampon'ireo filoham-pirenena mikasika ny kapitaly humaine 9 Jolay 2024 fionana faharoa teo amin'ny filoha Rajoelina sy Ramatoa Victoria Coacoa filoha-lefitra ny banky iraisam-pirenena ao amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny Afrika. Addis Abeba, Ethiopia, 12 Febroary 2024 fivoriana tampony tsotra fa 7-30 ho an'ireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana ho an'ny fivoriam-be afrikana. Fionana fahantelona teo amin'ny filoha Rajoelina sy Ramatoa Victoria Coacoa filoha-lefitra ny banky iraisam-pirenena ho an'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny Afrika. Fifaliana trano miaona amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina ny araba-azy ao amin'ny nalany azy anohy ny feptaona faharoa ny resaka momba ny ezaka nafanganana ny fampiarana ny fampiasana ny petrabolamy amin'ny tombo. Ny fandrosoana ho an'ny fanavaozana indrindra amin'ny sehatry ny angovo ary ny fomba ahafahana hanohanana ny fampivoarana ny angovo azo avy amin'ny rano vonona mafy ny fiarah-miasa Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena ho tombotsoan'ny olo-pirenena rehetra. Hoy kosa ny filoham-pirenena malagasy nametraka n'ity fionana ity fantelo ny laram-pahamehana eto Addis Abeba ao hijerena miaraka ireo fiarah-miasa sy hanamafisana izany. Mahatratra $400 mahery ankehitriny kitapom-bola amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ireo tetikasa iarahany amintsika. Voalohany teo amin'ny fiarah-miasa ny manome fahatokisana goavana Madagasikara toy izany izy ireo ary vonona tanteraka eo anilantsika sy anohana ara-teknika ihany koa.